Finoana indray kosa natanteraka itsika fitoriana ara-pilazana tsara lehibe manomboka ny zoma fa raiky amby roapolo ny ty volana ity ny fiangonana saina isy moa ny vahinina saina manokana ao anatin'izany. Isan'ny faniriany mpitolo filazantsara sy ny mpitondra fiangonana rehetra mba hisiany fifohazam-panahy eto Madagasikara mba tonga ny olona rehetra hitodika amin'Andriamanitra satria izay no isan'ny vahaolana lehibe anankiray amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona amin'izao krizy izao sy amin'izao andro ianantsika izao. Dia Bishop Takiwadimisa moa no nasain'ny fiangonana saina izay efa teto ihany izy tamin'ny taona raika amby folo sy roa arivo. Nareo mpanao gazety nahita an'izany marobe ny vahoaka tonga nanatrika eto amin'ny Palais de Sport tamin'izany ary nisy mihitsy aza miteny ivelany fa tsy tafiditra tao anatiny. Marobe ny olona nanolo tena satria izay ny fahagakana lehibe indrindra. Matetika mantsy ny olona rehefa manontany hoe inona ny fahagakana hitranga aminay mpitolo filazantsara ny fahagakana lehibe indrindra dia tsy misy mihoatra ny hoe ny fiovam-pon'ny olona anankiray satria tsy misy olombelona na hery afaka mahova ny fon'ny olona akoatra n'Andriamanitra irery ihany. Ka dia nanasa azy izahay eto Madagasikara miaraka koa amin'ny fiangonana evangelika saina ao anatin'ity croisade nationale ity etsy amin'ny Palais de Sport ny zoma sabotsy ny alahady arivo. Zoma sabotsy sy alahady arivo Bishop Takiwadimisa dia nitenako niaraka ao anatin'izany amin'ny fiangonana evangelika saina moa zany mazava ho azy niteko tenenina amin'izay dia anasana antsika voakana Antananarivo rehetra ny fotoana dia manomboka amin'ny ora sasany ary dia any amin'ny enina ora sasany ihany vao tapitra fa rehefa mirava amin'ny ariva ilay zoma sabotsy lahady dia isy bus hitatitra erina Antananarivo ary ariary zato ihany ny frais-any.